aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tsodranom-pifaliana, tsodranom-pifaliana. Zany no misongadina amin'ity nofinainantsika anio ity ao amin'ny Filipianina toko fahaefatra, ny andininy fahaefatra hatramin'ny andininy fahasivy. Tsodranom-pifaliana. Misy an'ilay andininy haitsika rehetra tsenjery manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Ny teny hoe mifalia eto dia teny izay midika ihany koa manao hoe fahasambarana, na azo adika koa aza hoe fiadanana. Ataovy izay hahasambatra anao, ataovy izay hiainanao tsotro zao fotsiny ao anaty hafaliana, ataovy izay anjakany ny fifaliana eo amin'ny fiainanao. Zany no hevitry ny teny hoe mifalia. Eto ary amin'ity mofinaina ity dia mitarika antsika hanana izany fifaliana izany, ka andaniny misy izay takiana amintsika tsiraray avy, ny avy amin'ny ezaka ataontsika, avy amin'ny fananantsika fitondrantena tsara mba hananantsika ilay fahasambarana hitondrantsika ho any amin'ny fifaliana. Fa etsakilany dia misy izay anjaran'Andriamanitra entiny hitondra fifaliana eo amin'ny fiainantsika. Ny avy amintsika dia hitantsika tsara fa tany saina eto ireo karazana fitsipitondratena maro. Arak'izay hitantsika eto ny fandeferana, ny fiainana amin'ny vavaka, ny fametrahana ny fiheverana ny hafa, fametrahana amin'ny toerana ny haja ho an'izay tokony homena haja, ny dera ho an'izay tokony homena dera, ary fifaliana ateraky izay rehetra ataontsika ihany. Etsakilany koa dia hitantsika eto misy tsodrano indroa miataona miteraka fifaliana amintsika. Ny iray voalohany eo amin'ny andinin'ny fahafito dia ambara fa ny fifaliana dia avy amin'ilay fiadanan'Andriamanitra, ilay tsodranon'Andriamanitra mandrotsaka amintsika ny fiadanana no miteraka fifaliana eo amin'ny fiainantsika. Eo ihany koa ilay tsodrano eo amin'ny andininy fahasivy mamarana ny nofinainantsika manao hoe ho aminareo ny Andriamanitra ny fiadanana. Ilay Andriamanitra ny fiadanana no mitondra fifaliana eo amintsika. Tsodranom-pifaliana arak'izany ny tsodrano Andriamanitra. Andriamanitra no loharan'ny fiadanana, koa izy no loharan'ny fifaliana. Fifaliana izay omeny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany, ny zanany izay natolotra ho an'izao tontolo izao, ilay tonga nofo, ilay Andriamanitra tonga olombelona, ilay Andriamanitra fanaka tonga nofo, tonga ho fiainana izao tontolo izao, tonga hamonjy izao tontolo izao. Zany no teny mahafaly nomena izao tontolo izao, dia fifaliana lehibe zany. Ao amin'ny zanak'Andriamanitra no fifaliana mino, ary io no omen'Andriamanitra anjaka eo amin'ny fiainantsika. Rehavako malala ao amin'ny tompo, tsodranom-pifaliana avy amin'Andriamanitra no hitantsika eto, kanefa mitaky ny fankatoavana sy ny fanarahantsika tsaka sy andavana, ny fitsipik'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra mba hitondra fifaliana
eo amintsika raha teo ihany koa. Mazava arak'izany fa isika voalohany no loharanony fifaliana ho antsika, isika no antony fifaliantsika. Be dia be ny olona miteny fa miankina amin'ny ataontsika ihany no mampifaly antsika. Rehefa ataonao mahafaly anao ny fanapahan-kevitrao, ny safidinao, ny lalana izoranao, dia miteraka fifaliana ho anao zany. Fa tsy maintsy ampifanindrifinao koa zany amin'ny lalan'Andriamanitra, amin'ilay drafitr'Andriamanitra mitondra ny tso-dranony ho anao, mitondra ilay fiadanana izay efa nomaniny ho anao, dia hitondra fiadanana ho anao. Tatsika eto zany ry havako fa zava-dehibe ny tso-drano, zava-dehibe ny tso-drano, ary fahenontsika ny hoe ny tso-drano zava-mahery. Sarotra amin'ny malagasy mihitsy zany andehanam-bady tsy nahazo tso-drano tamin'ny ray aman-dreny zany ohatra. Sarotra amin'ny malagasy zany mandeha mitokana na mandeha mila ravinahitra tsy nahazo tso-drano tamin'ny ray aman-dreny. Maika fa ny tso-dranon'Andriamanitra dia heverina fa zava-dehibe amintsika ny mandray sy miaina amin'izany tso-dranon'Andriamanitra zany, fa tena hitondra fifaliana ho antsika zany, hitondra fiadanana ho antsika. Andao ary havako, andao ahitsio ny lalanao, hifanandrify amin'ny lalan'Andriamanitra, dia ho tsara tso-drano ianao, dia n'Andriamanitra irery aminy voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Jesosy Kristy tomponay sy Andriamanitra io, lay fanahy masina mpanavao, lay efa nanavao anay tao amin'ny Jesosy, ka mitondra fiavozam-piainana amin'ny fiainanay andavanandro, amin'ny fiainam-pononay, amin'ny fiainam-panomponay, eny amin'ny fiainanay andavanandro mihitsy aza. Misaotra anao zay ny amin'izay fitondranao ny fiainanay, ary misaotra anao zay raha mbola afaka mianta sy mitanila eo anatrehanao, mitondra ny fisentony fonay, mitondra ny hetahetanay, dia mivavaka manokana izahay ho an'ireo zanakao Andriamanitra izay manana tetikasa, izay manangana tetikasa momba ny varotra, momba ny fiariana, momba ny hoavina, momba ny fanitarana ny eo am-pelantanany, ny amin'izay hanarenany sy hanorenany trano, ny amin'izay hananany harena apetrakay am-pelantananao. Tompo, tsofo rano tsara ny zanakao mba handeharaka ny sitraponao. Ary tahaka izany koa izay hanorina tokantrano, izay hanorina fanambadiana ao aminao Jesosy, apetrakay am-pelantananao ilay antony sy tompony zavatra rehetra izany. Fa amin'ny anaranao no angatanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.